Mametraka ny ratsamangaika ny manerana ny Madagasikara ankehitriny ny antoko politika ery vaovaon'ny Madagasikara na ny HVM manao ahafantarantsika azy raha ny mahakasika ny fifaneraseran'izy ireo na ny fiara-miasan'izy ireo amin'ireo vondro politika sasatsasany eo anivon'ny anteny miram-pirenena kosa dia nambara fa ao anatin'ny vondrona antoko maro anisa manohana ny filoha-pirenena izy ireo. Eo am-pandiniana ny fametrahana ratsamangaika ny manerana ny distrika 7 manerana Madagasikara ankehitriny ny antoko politika ery vaovao Madagasikara na ny HVM. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Rashidi Mohamed filohan'ny lefitry ity antoko ity dia efa mahatratratra amin'izato ankehitriny ireo anarana miandry fankatoavana hitarika ny antoko any amin'ireo distrika samihafa eto Madagasikara. Antoko HVM moa amin'izao fotoana izao taorianany tao amin'ny Carleton iny zany nampahafantarana ny eran'ny Madagasikara fa reto ny bureau national ny mpandrindra ny HVM dia ny digana manaraka taorianany zany dia nametraka eo amin'ny chef lieu de district ka amintsika amin'ny teny zao zany dia ny eto Antananarivo Firaisana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina Tsimindano Avaradrano efa tafipetraka ireo miaraka amin'ny Tamatavy ville Tomasina voalohany ary Arivonomamy ireo zany efa nahazo fankatoavana avy aty amin'ny bureau national. Ireo zany dia ny bureau Vojomaika izay hanomana ny fifidianana amin'ny bureau maharitra amin'ny ireo district ireo. Dia amin'ny district sasany zany dia manangona zay ny anaran'olona zany ny ho ampindraketana zany zay andraikitra zay koa zany amin'ny distrika rehetrarehetra zany ery Madagasikara ary efa eo amin'ny any amin'ny 100 latsaka eo zany izay miandry ny fankatoavana zany ny ireo anarana ny mpitatana ny bureau Vojomaika ireo zany ery Madagasikara amin'izao fotoana zao ary avy aty aminay ihany zany avy aty amin'ny bureau national ihany zany no ahafahany bureau Vojomaika any amin'ny district zany milaza fa hoe zahay reto no mpitarika eto anivon'ny district satria mako betsaka mako ny feo koa mandeha any hoe zahay lehibe ny HVM zahay nahazo fankatoavana fa hatramin'izao zany ankoatran'izay voalazako zay zany amin'ny andro ny androany ity zany mbola tsy misy zany fa miandry ny fankatoavana zany ny rehetrarehetra ireo. Manodidina kosa ny fiasan'ny antoko ao anatin'ny anteny miram-pirenena dia nanamafy filoha lefitry ny HVM fa mivondrona ao anatin'ny vondrony maro anisa manohana amin'ny filohampirenena izy ireo. Ny député mpikambana ao anatin'ny groupe parlementaire ny HVM dia mpikambana koa zany ao amin'ny PMP. Ny PMP ny dia ireo rehetra député izay manohana ny filoham-pirenena manohana ny politika izay hoentiny hampandrosoana ny tany sy ny firenena araka izay nanaovany fanamby zany tamin'ny vahoaka tamin'ny fampielezan-kevitra reny ka taorian'ny fijoroan'ny PMP zany ny nijoroan'ny groupe parlementaire ny HVM dia mpikambana feno ao anatin'ny PMP zany ny groupe parlementaire ny HVM mitovy amin'ny sasany rehetrarehetra izay nisy teo reny ary mbola tsisy niala hatramin'izao fotoana zao. Faritany telo zao nametrahana ny ratsamangaika ny antoko HVM faritany Antsiranana, Mahajanga ary Toliara sisa izany no sisa andrazana hipetrahany ity antoko ity izay zandriny indrindra.